J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni fampalalam Vaovao. Nahitan'ny filorajoelona vokatra ny fiara-miasa tamin'ny Prime Ministre Saint Christian tao anatin'ny 5 taona izay ka izao natapa-kevitra azy izao ny anohy lalana miaraka amin'izao indray vokatra izay mampametra-panontaniana raha ny toe-karena sy ny ady volan'ny tokantrano malagasy no jereny raha ny hita tamin'ireo haino manjery iraisam-pirenena ihany koa toy ny trangana kolokolo sy fandikan-dalàna ny vokatra hitany songadiny. Mitohatra ny faneho-kevitra ny mpanao politika taorian'ny famerenan'ny filorajoelona ny Saint Christian ho Prime Ministre tsy hisy fampandrosoana azo heverina raha ny fanazavana ary ny mampalahelo ny malagasy hatrany no hiarany tsy fahaiza mitantany mpitondra. Tsy mbola nahitam-baolana hatreto ny olan'ny fahatapahan-jiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny zava-misy tao anatin'izay 5 taona lasa izay no jereny mihamafy hatrany ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao ary mitondra faisana ny asa fiarian'ireo mponina. Nahitam-piankarana ny vidin'ny voatabia ao Mahajanga nanomboka ny fetin'ny Krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona teo iny. Manodidina ny 3 alina sy iraetsy ariary ny irakesika amin'izao fotoana izao raha toa ka 5 alina ariary ny irakesika talohan'ny fety teo. Any ivelany, fanampiana ara-tsakafo sy fitaovam-pitsaboana milanja 7 taona no nalatsaka avy amin'ny Angidibity tao à Bande de Gaza, fanampiana izay nomeny Frantsa sy Jordanie. Ankilany mitohatra ny fanapoana izay ataon'ny Israel any an-toerany. Araha itsika vetrany any andindinizay. Sabotsy fahaenina ny volana Janoary 2024 sy 2025 tomboky lasy sy tomboky vavy tonga soa indray tao amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity tegna ny araba ombam-pirarintsoa ho antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao ho amin'ny androany ny matoan-dahatsoatra vetrany ano isantarantsika izany. Nahitan'ny filorajoelona vokatra ny fiara-miasa tamin'ny Prime Ministre Saint Christian tao anatin'izay 5 taona izay ka izao nanapa-kevitra izao indray ny lalana miaraka amin'ny indray vokatra izay mampametra-panontaniana raha ny toe-karena sy ny ady volan'ny tokantrano malagasy no jereny raha ny hita tamin'ireo haino manjery iraisam-pirenena ihany koa toa-trangana kolokolo sy fandikan-dalàna no vokatra hitany songadina. Matoan-dahatsoatra ny sampana fampalalam-baovao. Enandro zay no lasa tamin'ity taona 2024 ity taona vaovao fanantenana vaovao an'ny rehetra anatratrarana ireo viana sy fanamby ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Ny fanatanterana izany izay miankina amin'ny sambatan'olona lohatreto fa ny fanjakana izay neverina ho andro sy tosika anamora ny fanatratrarana izany io nampivandravandra io indray. Nampivandravandra satria toy eo ihany eo tonga amin'ny fitenin'ny tanora hoe filma efa nandeha. Amin'ny malagasy 20 tapitrisa io olona iray izay efa hita ny asa vitany sy ny vokatra azo tao anatin'izay 5 taona izay no mbola nofinidin'ny filorajoelona ho tanana anohy izay lalana efa nitondrana ny firenena izay. Ny azo antoka aloha dia matoa tohizana ny lalana dia tsara ny fahitan'ny filoha azy ary nahitam-bokatra. Eo amin'ny vokatra io no mampametra-panontaniana ny maro satria raha iverenana izay 5 taona izay dia azo fitinina amin'ireo teny vitsivitsy reto ny vokatra nisy teto Madagasikara. Kolikoly fa nitsakitsahana ireo lalàna sy lalam-panorenana, fidangan'ny vidim-piainana, mosary tsy fandriampahalemana. Ireo vokatra ireo izay manamarina tokoa fa nitodika taty amintsika ny mason'izao tontolo izao. Ireo zavatra tsy nisy tao anatin'ny 80 taona hita tao anatin'izay 5 taona izay. Raha ny kolikoly tsy ho voatanisa ary lava ny lisitra fa tranga vitsivitsy ihany no ndeha ho tany saina toy ny raharaha volamena. Taiza tao anatin'ny 80 taona tokoa nisy volamena ny lanja 3.5 kilao tratra tany ampita. Taiza tao anatin'ny 80 taona no nisy volamena nanjavona tao amin'ny kofra ny ministera. Misy tambazotra goavanao miara-misalahy manao kolokolo mahatafavoaka ireny volamena ireny saingy ireo irakiraka trano no voasazy tao anatin'izay fepitao-piasana 5 taona izay.
nandritra ny fitondrana rajoelona sy na prime ministre Antsain Christian ihany koa no nisiny zany trangana écran plat bonbon sucette sy ny sisa izany saingy ny fanesorana ireo tompon'andraikitra no natao ary tsy hita mandrakandroany ny toy ny fanadihadiana no lazay ny Bianco fa nisokatra raha ny hita tomijanona ny fanadihadiana rehefa tsy mamaly ny fiantson'ny mpanao famitorana ireo voakasika ny eto an-toerana indrisy fa efa mahazatra ny fanadihadiana tsy misy toyny fa miamanakaiky kosa ankirany ny fiampitoam-pitsarana ny Romivosy Andriana Arsoa talen'ny kabinetra teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika migadra ny Londres voaroroy amina raharaha kolokolo goavana tamin'ny raharaha Gemfield izay andrasana ny hoakony eto amin'ny firenena. Santirany ireo fa nandritra ny fitondrana rajoelona sy na prime ministre Antsain Christian ihany koa no nisiny zany hoe tsy voalohany volan'ireo orinasa mpanao lalana nefa ny asa vita araka ny tokony ho izy ary efa natao reception. Ny tantara tsy fanadino fa tamin'ny taona lasa ny tantanan'izy ireo ihany koa no nisiny zany mpanala fanadina natao anaty labozia izany. Fanadinam-panjakana nefa no atrena ary olona hoeny amin'ny anjery manontolo rapitso no ireo miatrika fanadinan'ireo. Tsy lazainy intsony ireo fanaovana kolokolo na apotika ny toe-karena nampahatrana ny vahoaka malagasy maro anisa fa nampahefoefo olombitsy tamin'ny fanafarana vary avy any ivelany. Notohizana hatrany zany satria misy tombontsoa manokana ny zato sy zaroa ary tsy ahoana na 5,000 ariary aza ny euro iray. Hitalaona ny fahafahana mahazo ny vary any ivelany fa vary efa nafarana efa ela ihany koa no saika anaovana kolikoly. Vary 10 conteneur efa simba no diovina saika ho aparitaka eny amin'ny tsena no nipoaka tamin'ny tambazotra tserasera sy fampalalam-baovao maro ka io nandraisana fepetra io. Ny rarina sy antenainy rehetra amin'ity raharaha ity ny mba tsy hisy ny kolikoly ambony ny kolikoly itsony amin'ny famitorana sy ny fampiarana ny lalàna satria saika anapozona ny malagasy amin'ny foto-tsakafo ireo tomponantoka tamin'izany. Mba handeha amin'itsiny ny fanadihadiana ka tsy hisy solivaiky ny akalana hibabany tsy natao. Nandritra ny fitondrana rajoelona sy na prime ministre Antsain Christian mandrakandroany tsy voava ny fitangany ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary izao efa mananontany zao sahady ny fiakarany vidin'ny sarandalana ireo taxi be eto Antananarivo izay izy fiatraikany mivantana amin'ny fiainan'ny sarababem-bahoaka. Ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisitrahana rano izay efa toa tsy vaovao amindra malagasy itsony fa efa fiainana andavanandro na azo tokony ho sitrahana aza. Ireo no isan'ny vokatra hita teto Madagasikara raha atao indray mijery izay 10 taona na filohany andro rajoelona sy na prime ministre Antsain Christian izay saingy asa ho ny mpanara-baovao ino ny vokatra tsapa sy hitan'ny filoha kanto ny fanavaozana ny fiara-miasa eo amin'ny tompon'andraikitra ambony rotota. Mitohy hatrany faneho-kevitry ny mpanao politika taorian'ny famerenan'ny filoha rajoelona Antsain Christian ho prime ministre tsy hisy fampandrosoana azo heverina raha ny fanazavana ny mampalahelo ny malagasy hatrany no hiarany tsy fahaiza mitantany ny mpitondra io nasaina. Tsy hisy fanantenana, tsy hisy fiovana eto amin'ny firenena fa ho maizana, ho maloka no hoavin'ny malagasy raha nitoedra raha-pirenena ankehitriny no jerena hoy ny faneho-kevitry ny filohan'ny FMI malagasy Jean-Jacques Ratsetson taorian'ny fivoahan'ny anaran'ny prime ministre. Ny fahitana zay dia neo ihany zany neo ohatran'ny hoe tsy nisy fifidianana fa zay moa fa miteny hoe zay tsy manaiky ny fifidianana iny satria natao amboletra sy fenosoka dotr'izay koa io prime ministre io tsy nitondra vahaolana io nandritry ny 10 taona tsy hitondra vahaolana koa mandritry ny 10 taona. Ny mampalahelo dia ny malagasy satria ny malagasy hiatra indray fiakaran'ny vidin'entana hiatra indray fahantrana ary ny tena loza amina tambo satria le milaza azy ho filoham-pirenena tsy malagasy tsony fa frantsay fotsiny tsy afaka hiady ny tompontsoa malagasy izy amin'ny resaka îles éparses io zany dia miomana fotsiny ny malagasy. Jerevantsika tamin'ny farany taona ireny menimena daholo ny olona ratsy be ny tsenany tamin'ny herintaona raha mbola nisy an'izao fa tadidio fa io tenintsika io isa taona angeny gasy nandritra ny 70 taona zay foana ny tenintsika rehefa tonga ny farany taona ny ratsy indray ny tsena tamin'ity mihoatra ny tamin'ny herintaona amin'ny herintaona 2024 indray amin'ny farany taona hiteny an'izay daholo indray tsika tena ratsy be ny tsena 2024 fa tsy mboatra ny tamin'ny 2023 nefitsika 2023 fa nitaraina. Dia mba ilana amin'izay fotsiny adio izy amin'ny malagasy mba manome sosokevitra aza zay tsy no tenenina fa rehefa tonga lesika na ratsy ara ntsena dia teneny ny amin'ity mbola tsara noho ny amin'ny herintaona ho avy zay atao fampiononana fa raha mbola reo eo dia zay foana no tenentsika mandrak'izay. Ny eo ihany eo ho ny filoha nasionaly ny antokotiko i Madagasikara raha nanontany ny mpanao gazety momba ity fanendrena ity androany teny Faravohitra. Ka tsy le teo ihany ve io raha le teo ihany io tsy aloha ary tsy resorona tsy navelany temisao tena ka zay redy zay daholo ny ao-tsain'ny olona amin'izao fotoana izao hoe dia inona ny zavatra io veto
satria be da be fanontaniana hoe dia inona ny toyiny toyan'ilay tolona ataontsika zany tsy maintsy mitolontsika mandra-patokany rariny sy nitsiny ary mandra-patokany fandarahan-dalàna sy fanajana ny demokrasia. Ny malagasy hatrany no mizaka ny tseran'ny aina noho ny tsy fahaiza mitantana ataon'ireo nampindramina ny fahefana sy lany tamin'ny fifidianana tao amboletra ho hiatran ny fanazavana. Ka zay zany hitany tsara miditra any amin'ny posiny fa raha malagasy no anontanianao tsy izay mihitsy ny hitany malagasy hoe tsara dia toizina. Ny mampalahelo ange dia zao hoe ao anatin'ny collectif io zay rehetra amin'ny collectif manana ny programme ny rehetrarehetra ao misy resaka décentralisation tena décentralisation effective. Ny amin'ity tsisy an'izany décentralisation zany. Ao amin'ny collectif misy manana programme map 2 ny dralareto map me dia hoy za hoe ny malagasy foana no victime voalohany fa reo tsy hitondra vahaolana zany reo. Ny kolokolo sy ny fandikan-dalàna, ny fanitsakitsana ny fiandrianam-pirenena, ny tsy fahaiza mitantana no nahatonga ny Madagasikara amin'izao toeran'izao ka tsy azo ekena ho hiatran ny faneho-kevitra ireo mpitarika antoko politika. Kasikaiza iraharam-pirenena izay hatrany hevena toy ny tsy misy ny fananganana ny gouvernemanta sy ny filohan'ny repoblika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Hoy ny antenimieran'ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy androany nambaran'izy ireo fa veriasina ny tanindrazana sy ny fiandrianam-pirenena eto amin'ny tsika noho ny tsy fananany mpitondra ny maha-malagasy azy intsony. Fanadidina entiny Christian Dimby. Namafisy ny antemieran'ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy androany fa tsy azo ekena ny fitantanana ny repoblikan'ny Madagasikara eo ambany fiahin'ny mpanjanaka. Heverin'izy ireo ho toy ny tsy misy ny fananganana ny gouvernemanta sy ny fametrahana ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay nilaza fa tsy anaikatra amin'ny farany ny filoham-pirenena izay efa nanary ny zom-pirenena maha-malagasy azy. Amin'ny Ray aman-dreny anay indrindrandrindra ny amin'ny foko mitana azy manga-pirenena dia mazava le hoe tsy maintsy miverina amin'ny malagasy aloha Madagasikara. Indika zany mbola maro ny zavatra tokony ho jerena ka ny famerenana amin'ny Madagasikara amin'ny malagasy mihitsy aloha zany no mahamaika fa tsy ny fijerena ny tsy fijerena ny hoe io misy rafitra mitranga fa aminay amin'ny Ray aman-dreny anay mitana ny azo manga-pirenena dia ny hoe mbola tsisy firenena mbola tsy misy fitondrana mipetraka zany aloha eto Madagasikara raha tsy vita lamina ny firenena miverina amin'ny malagasy azy tokoa i Madagasikara. Zay ny an'ny Ray aman-dreny. Tsy misy intsony ny fanajana ny asin'ny tanindrazana eto amintsika antony mahatonga azy ireo tsy anaikatra amin'ny farany rano ny fanazavana. Fanajana ny asim-pirenena mihitsy ny hoe ny hiverena amin'ny Madagasikara amin'ny malagasy fa raha mbola tsy tavaverina amin'ny malagasy ny tanindrazantsika dia mbola tsy misy zany asim-piandrianam-pirenena zay. Ary zay minasarotiny ny Ray aman-dreny hoe tokony mba hofaranana ilay tolom-palafahana 47 mba hahafahan'ilay fiandrianam-pirenena tena miverina amin'ny malagasy azy amin'izay. Izay misy ny antony hijoroana amin'izao satria tsy mijery afa-tsy ny soa sy ny tsara ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny vahoaka malagasy. Izany no antom-pijoroan'ny Ray aman-dreny ary miaro ny tanindrazana sy ny vahoaka tsy hiaran-doza. Zay no antony hijoroan'ny Ray aman-dreny zao mipetraka ho arofanina dia zahay zao efa mijoro ary manetana ny rehetra zay tokony heritreritra hoe andeha ho jerena amin'izay ny tanindrazantsika, andeha ho raisina tanana ny tanindrazantsika. Namafisy ny antemeran'ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy hatrany fa izay mahasoso mahatsara ny tanindrazana no antom-pijoroan'izy ireo manoloana ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao eto amin'ny firenena. Tsy mbola nahitamba-olana hatreto ny olany fahatapahan-jiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny zava-misy tao anatin'izay 5 taona lasa izay no jerena mihamafy hatrany ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoan'izao ary mitondra faisana ny asa fiarian'ireo mponina raha ny faneho-kevitra ireo mponina tao amin'ny commune Ambavahitokana Itaosy. Fanadidina. Tsy misy paikady mazava ny mpitondra fanjakana mahany olany fahatapahan-jiro lavareny eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny faneho-kevitra ireo mponina ao amin'ny commune Ambavahitokana Itaosy androany. Mikorosofana ny asa fiarian'ireo mponina ary mahazovana ny tranga tsy fandriam-pahalemana noho izay tsy fisian-jiro izay. Tena mijaly aloha mponina ety Itaosy raha ny fahatapahan-jiro ny resahany satria isan'andro na ny asa mandrarara tsy mandeha amin'izay fandehany. Sady hitanao ihany koa na ny any an-tokantrano raha amin'ny fotoana tena ilanao an'ilay jiro tapaka ilay jiro tsy misy ninona azonao atao dia mangataka ny tompony andraikitra zany raha hoe mba misy azo atao zany anatin'ny fotoana vitsy dia tena misy akony be dia be mihitsy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana raha ny ety Itaosy manokana satria hitanao zao vao maizimaizina ny andro
dia efa tsy maintsy mandeha mody daholo ny olona na dia efa tokony hanao zavatra hafa ary satria matahotra an'ilay hoe misy mpanentaka satria elakelatrano be dia be zany tsy ety atao dia vao tapaka ny jiro dia tsy maintsy hoe mody foana nefa ny zavatra atao zany be dia be dia izay koa zany mba angatahana ny tompony andraikitra indrindra zany hoe eo amin'ilay resaka fandriampahalemana zany amin'ilay ohatra ny hoe gendarme sy ny polisy ireny zany mba raha azo atao zany dia mba hoe manao larondy kely izy zany ohatra na tsy haiko hoe izay fandaminana ihany zany dia ny fatapahan'ny jiro zany indraindray dia tapaka elaela vao miverina indraindray efa mijalijaly kely ihany ary vao miverina le izy dia tamin'izay aloha tamin'ny herinandro io zao nisy olona mandalo teo amin'ny eo amin'ny lalana miditra eo aminay dia mitazona telefona izy dia rehefa mitazona telefona izy dia misy olona manaraka vao rina dia sotominy avy aty arina le telefona dia lasa izy vokatry ny jiro ihany eo amin'le tanana misy anay manko maizimaizina kely mitsofoka ao dia ao misy teritery dia ohatr'izay foana tsy maintsy misy olona miandro foana dia izy manovanova amin'ny fiainany tsy mba hoe olona manakaiky eo fa olona lavidavy dodiana le izy raha ny fahitana anazy. Maro ihany koa ireo orinasa madinika miankin-doha amin'ny herinaratra no voatery mitsahatra amin'ny asany noho izay tsy fisian-jiro izay. Tena misy fiantraikany be satria inay tena ivelomanay ny resaka jiro lafaoro courant ampiasainay dia misy olona be satria manao commande ny olona dia indraindray ilay tsy tsara re tapaka ny jiro nefa ny olona ohatra hanao mariage dia lasa mitsiako ny be amin'ny afideram-bolanay izy mamono tsena satria izay olona izay sy mamprograma ny olona ny tsenay koa manjary maty ary raha tsy atokisan'ny olona tsony izay taona vaovao dia mba aoka mba vaovao arak'izay koa ny fototsavosasa atao ny programmanazy tokony atao ny filoham-pirenena amin'izao fandraisan'ny fitondrana vaovao izao dia ny fiveloman'ny olona velohany indrindra. Miatraika amin'ilay andro ilay hoe miresaka hoe zavatr'olona tokony ho vitana maika ohatrohatr'izay manitsika zavatr'olona nefa ny jiro tapaka izay ny fiatraikany mahazo anay fa toa ato izy izao tapatapaka kely eo any indraindray adiny ray adiny roa farafahelo tsisy azo atao tsy mety miandra izay verenany tsy ino zany tsy hita hoe inona ny azo avinay fa miankina ny any ambony amo io zany raha hitaraina tahaka n'inona ary izay tsy afaka ny anaotra rehefa izay ny any dia efa mahazatra le izy dia efa nampatoroa rehefa fatara mipampiasa anay dia mahalala anazy efa jiro tapaka raha misy fahatarana ny asa dia ohatrohatr'izay. Raha toka ny dradradradrain'ny filoha Andradjoelina trano ny fijerenany sosialim-bahoaka tao anatin'izay 10 taona nitondrana izay raha mahita ny zava-misy ainan'ireo mponina ankehitriny mitombo andro aman'alina ny fatapahan-jiro lava reny mirongatra ny trangativandriampahalemana na antsana an-tanàna mitotongana ny sandam-bola malagasy tsy mitrahatra mitombo ihany koa ny vidim-piainana sy ny maro hafa. Andrasana araka izany izay mpakady-mpanjakana mahomby hanarenana ny Madagasikara ao anatin'izao fahantrana lalina izao. Dia izay koa mamana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao hotoizatsika aoriany dokam-barotra fohy izany mandrapitafa vetivety ary. Noely sambatra miaraka amin'ny Telma, fiainam-bidy-goavana amin'ny finday Telma iFeel Prime, S Prime sy ireo finday maro hafa koa. Ngaza ihany mahazo bonus mega isam-bolana mandritry ny enim-bolana isorofena milamina. Tongava hainga anarany amin'ny Telma shop akaiky anao na tsy dio ny pejy zoma.mg aza taraiky fa hatramin'ny 1 amin'ny 3 janoary 2024 ihany io a. Fotoana mamy indrindra ny mizara faliana. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax, Indahar et Tarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipements et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Tavaveny indray ato amin'ny tapany faharoa fampalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy anoizatsika izany avy hatrany ary nanomboka ny taona 1977 tany amin'ny faritra Befandriana avaratra no efa namorona ny Abibo ny teto Madagasikara ny fianakaviana Karmali ary efa misandraka manerana ny nosy amin'izao fotoana ireo vokatra isan-karazany hatrizay ka hatramin'izao manome toky fanomeny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny takatry ny rehetra ny groupe Abibo eto Madagasikara ho fanomezana fahafaham-po hatrany ireo mpanjifa raha itsika ny fanadihadiana mikasika izay. Tamin'ny taona 1977 no namorona ny fianakaviana Karmali teto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritra Befandriana avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary ny hitatra haingana eny amin'ny sehatra ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana tsaiky efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay hanomeny vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay hanolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny ankora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika na avy any ankafa. Tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafiny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehy tsara, ny kalitaon'ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo. Reharehanay mifanatobiana entana izay mifototra ny fototra-fitrasa moderna sy manavao hatrany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra. Vondrona Abibo, ny kalitao ny lahara-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra. Ny fiarahana miasa amin'ny mpanjara matianina maherin'ny 900 miparitaka manerana ny faritra 13 eto Madagasikara no iroboroboan'ny traikefanay amin'ny fitsinjarahana izay tena hita fa mahomby. Izany dia ahafahan'ny groupe Abibo mampielo ny vokatra ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana. Ao amin'ny Abibo, ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay. Marika maherin'ny 90 ny tsinjarainay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy ny mpanjifa izahay. Ny vokatra azinay dia misy tolotra isan-karazany manomboka amin'ny paty tena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelon'aina tsy azo ialana ary ao koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely. Isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo itokisana ho azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasana. Ny tantaran'ny Abibo dia sarotra sarahana ny tantaran'ny firenena malalantsika Madagasikara. Izahay ao amin'ny Abibo dia tarihiny viana feno fanantenana ho an'ny hoavin'ny firenentsika. Tapa-kevitra izahay fa hanome aina hatrana ny sehatry ny fitsinjarahana sy hanamafy ny sehatry ny varitra eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe dia nanome traika efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay. Amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 903 alina avy eto an-toerana na avy any ivelany manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ankehitriny ny aro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay. Ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indiana dia mampandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafin'ny faritantsika. Ao amin'ny Abibo, mirehareha izahay efa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny kolontsainy. Lafim-baovao hafa kosa indray nantam-piakarana ny vidin'ny voatabia ao Mahajanga nanomboka ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona teo iny manodidina ny 3 alina sy iray hetsy ariary irakesika an'izany amin'izao fotoana raha toka 5 alina ariary irakesika teo aloha. Anja Robert, Kolo TV Mahajanga.
tafiakatra 3 alina sirahetsy ariary hatramin'ny 4 alina sirahetsy ariary nikesika iray amin'ny voatabia eto Mahajanga Tapitanana nanomboka tamin'ny fetiny krismasy hatramin'izao raha toa ka 5 alina ariary izany talohan'izay. Voatabia avy any Mahitsy Antananarivo no amidy eto Mahajanga ka noho ny aratsian'ny lalana sy ny fiakaran'ny sarandalana amin'ireo fiarabe mpitatitra entana no antony mahatonga io fiakarana io raha ny loharano vaovao. Teo aloha izy teo amin'ny 5 alina kesika fa amin'izao izy fa manakatra amin'ny 4 alina sy iray hetsy. Izay mahatonga betsaka zany olona mitaraina amin'izay lasa nakatra be vidin'entana dia izay mpivarotra omen'ireo tsiny nefa tsy avy aminay ilay izy fa tsy haiko zany izay fournisseur any fa izay maka zany ohatrohatran'izay. Tena tsy fantatra fa sosondresaka zao ny eno hoe frein camion miakatra moa le any am-potony koa mampiakatra tsy haina zany izay tena marina fa maka fotsiny izay dia mivarotra 2,000 ohatran'izao dia kilo 9,000 9,900 arakaraka n'le azahoana 1,000 foana zany. Vidin'ny tomate zany lafo ty varotandreo azy mikesika 3 alina sy iray hetsy 2 alina sy iray hetsy le mpiantoko mpanokotoko dia atao zany nahaboahana le vola 3 alina sy iray hetsy agnaty le vidin'ny kesika raiky fa arango talohalohany fety jusqu'à mi fety io mbola tsy mihegny foana io. Tomate amizay mihalafo 2 alina sy iray hetsy 3 alina sy iray hetsy nefa tsy mandeha. Vary miakatsy 700 kapoaka raiky fiaignana tsy ispanohana mijaly malagasy ispanohana tantsaha ato sena nalakely koa maty lasa mahabiboaby olo aty maty tsisy mpividy varotra nalakely tsy manjoso nalakely nefa bony moa mandeha. Tsy mahazo voatabia intsony araka izany ny vola ariary zato eto Mahajanga fa manomboka amin'ny 200 ariary ary hatramin'ny 700 ariary ny iray amin'ny voatabia. Ankiray 5,000 raiky 700 roa 500 raiky 500 roa 500 mba tsy ako tsy ary ny varota fa tsy misy fa lany. Raiky roa 500 raiky 200 telo 5,000 efajady 500 de telo 2,000 tsy mahazo tombo zahay rehefa zista mivarotsy mangataka amizay zany zahay mba jotsojotso sady mangataka zahay mba mihegny fure miakatsy 5,000 sy iray aligny miakatsy 3,000 sy iray aligny. Tomaty isan'ny kesika tomaty fa miakatsy mba miakatsy koa fure sisy raha vara azo amizay fa tsy mandeha ny tsena ho an'ireo mpivarotra manampitrotraka etsy andaniny ny voatabia simba ao anatin'ny kesika iray ka zara raha mahazo tombony izy ireo amin'io fiakaran'ny vidin'entana io. Asoroana ny fanafarana vary any ivelany ho an'ny Madagasikara raha manam-piniavana ny mpitondraka mitondra vahaolana mifanaraka amin'izany ho an'ny teknisiana sy manam-pahaizana momba ny fambolena isan'ny azo trandrahana ireo fako izay mahery 10 taona isan'andro eto Antananarivo 5 verimaina sy lasa vetratra izany hiony tsy fisy ny vina mazafa fanadidina mikasika izay ary. Manana ny ampy afahana manatsara ny tontolo ny fambolena i Madagasikara isany amin'izany fanatsarana ny singa toy ny zezika vokarina eto an-toerana ho an'ireo tantsaha amin'izao fotoana nanjary nironany amin'ny fampiasana zezika simika izay afarana any ivelany ireo mpamboly antony mampiakatra hatrany kilaon'ny legioma hatreto mbola verimaina ny zezika tokony azo mora avy amin'ny fako sy ny maro hafa izay mahatratra hatrany amin'ny 10 taona isan'andro ny fako eto an-drenivohitra manokana. Raha ny zezika vita amin'ny fako dia anisan'ny ataontsika hoe lahara-pahamehana ihany ny fanodinana io satria raha eto Antananarivo fotsiny zao ny resantsika dia hatrany amin'ny 10 taona isan'andro ny fako ny ataontsika hoe 570 hatramin'ny 500 isan-jatony io le matiera organika azo avadika zezika dia io zany anisan'ny tombony satria mora nefa ataontsika hoe arena mipetraka fotsiny io dia io zany tsara hodina raha misy orinasa mampiasa olona zany dia afaka manodina ny isan'andro izay zezika entsika manamasaka ny tany satria raha ny ataontsika hoe ny raha mpiakatra vokabary tsika zao hatrany amin'ny 2 tapitrisa taona dia io dia mila zezika hatrany amin'ny 9 alina taona zany ahafahantsika mamokatra. Manana tombony satria raha eo amin'ny resaka zavaboary ohatra ny zezika avy amin'ny ramanavy, zezika avy amin'ireo
reo vorona zay mame azota na mame phosphore ny malotony a dia ahafahantsika koa mampitombo ny famokarana zezika eto Madagasikara. Antomakely ny vokatra ihany koa ny tsy fampiny zezika izay ampiasain'ireo mpamboly io. Raha toka zezika 1.8 kilao isaky ny hektara no fampiasaina amin'ny akabeny eto an-toerana. Mahatratratra any amin'ny zezika 50 kilao isaky ny hektara izany ho an'ireo firenena mpamokatra. Ilana ihany koa ny mironana amin'ny zezika biolojika raha ny fanazavana hatrany. Zany kely moa zany raha oharina amin'ny Inde sy Indonezia izay mahatratratra any amin'ny 100 kilao 200 kilao isaky ny hektara zany ny zezika simika fampiasa. Marihana moa zany fa ny zezika fampiasa raha amin'ny fambolena dia misy ny zezika simika dia misy ny zezika organika. Dia ny zezika organika ny tsaratsara koa satria amin'ny raha resaka fiarovana ny tontolo iainana dia tsaratsara koa ny zezika organika. Eo koa moa zany ny risika amin'ny fampiasana zezika simika. Raha ny zezika simika zany dia ny eo ny fanomana tontolo iainana. Ankoatr'izay koa ny resaka ankoatra ny tontolo iainana dia eo ny vidina zezika amin'izao fotoana izay tsy takatry ny tantsaha satria efa mahatratra ny amin'ny 5,000 ka hatramin'ny 9,000 zany ny kilaona zezika amin'izao fotoana. Raha ny fampiasa zezika nefany farafahakeliny zany eo amin'ny 50 kilao hatrany amin'ny 200 kilao isaky ny hektara dia tsy zakan'ny tantsaha zany. Izay zany anisan'ny olana eo amin'ny fampiasana zezika eto Madagasikara. Ahafahana mampiroborobo ny vokatra eto Madagasikara ny fanodinana ny fako lasa zezika raha ny fanazavana hatrany, fa ihany koa ahafahana mampiena ny isan'ny tsy anasa eto amin'itsika. Amin'izany fotoana tsy ho vesatra ho an'ny kaminina intsony ny fako, fa ihany koa ampidina ny vidin'ny zezika ilain'ny tantsaha, ho mora ny zezika ary ho biolojika ny vokatra azo. Hitombo manaraka izany ihany koa ny taham-pamokarana ato anatiny. Ilaina ny finiavana ny fanatanterahana izany, fa tsy tokony ajanona ho tetikasa fotsiny ihany raha ny fanazavana hatrany, ary atao mifanindran-dalana amin'ny fifehezana ny rano sy ny fampitomboana ny velaran-tany azo voleny, ho foana ny tsy fanjari-tsakafo eto an-toerana, ary tsatra ny fanafarana vary any ivelany raha ataon'ny fitondram-panjakana laharaha-pahamehana ny sehatra ny fambolena sy ny famokarana, ho iatran'ny faneho-kevitry ny teknisian'ny fambolena. Vava mikasika amin'ny mety ho toetry ny andro kosa indray, tsy hisy ny fiforonan'ny rivo-doza ato anatin'ny andro zany na anatin'ny andro ratsy ary isika manerana ny nosy. Hoy teo anivon'ny foibe mpamantarana ny mety ho toetry ny andro androany. Rotsakorana anatin'ny vampitoam-pahavaratra no misy ankehitriny ary tsy mbola misy ihany koa hatreto ny faritra nazo ny famantarana manokana. Fanadidina mikasika izay intiny Ilarina Soliana. Efa lasa tanteraka tsy misy ifandraisany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara intsony ny rivo-doza Alvaro. Hoy teo anivon'ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro androany. Tsy hisy ihany koa ao anatin'ny 5 andro avy ny fiforonana rivo-doza akasika ny Madagasikara araka ny vinavina ihany. Makasika ny Alvaro aloha dia efa lasa tanteraka amin'ny antsoina hoe post dépression post tropicale zany tsy dia misy ifandraisany amin'ny toetrandro eto amintsika tsy miverina ao anatin'ny volonandro fahavaratra tanteraka zany tsika izao ato anatin'ny 3 andro manaraka dia ao anatin'ny 5 andro manaraka aloha mbola tsy misy ny soritsoritra rivo-doza akasika ny Madagasikara. Na izany amin'ny mahavanimpotoana ny fahavaratra amin'izao fotoana isy hatrany ny rotsakorana saika manerana ny nosy. Tsy mbola misy kosa hatreto ny filazana fombon-tandremana manokana ny amin'ny mety ho fiakaran'ny rano na eo aza izay apetsaky ny rotsakorana izay ho an'ny faritra rehetra. Makasika izay toetra ny andro izay dia misy foana zany ny oram-baratra mitsitokotoko isan'andro ho an'ny faritra maro manerana ny nosy ato anatin'ny 3 andro saika 3 andro mihitsy ankoatran'ny morotiraky ny faritra aty mandefana sy ny faritra androy zany no saika hoe maina amin'ny akapobeany. Dia misy oram-baratra foana zany isan'andro. Ny maripana ambony indrindra no ahitana fiakarany ho an'ny ety amin'ny afovoan-tany manodidina ny 30 degré celsius ka hatramin'ny 30 degré celsius eo zany ao anatin'izay 3 andro manaraka izay. Ny orana aloha moa zany dia ohatrany hoe orana efa mahazatra oram-pahavaratra ny fitandremana samy manana ny azy isa-paritra. Misy ny faritra mora tondraka indrindra avy any akaiky reny rano zany dia tokony hoe mitandrina arak'izay, tsy misy filazana manokana moa zany teto aloha hoe mahakasika ny fahavetsahana rotsakorana, fa na izany arany dia ny fiandronan'ny rano mety hiteraka loza samihafa dia tokony hitandrina zany mifanaraka amin'izay.
raha iverinana tsy mbola isan'ireo rivodoza mahery vaika mety hakasika ny Madagasikara i Alvero izay efa lasa tanteraka saingina mila taketra goavana tany amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanana izay namoizana ain'olona misa folo trabona misa 4,709 sy 2 alina na tokantrano 5,9 araka ny tatry ny teo anivony BNGRC. Anisany tondra takaitra nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro i Ankiliabo, commune ambanivohitra Ambalikily, district-ny Morombe sy ny tanàna manodidina azy ka ny canal d'irrigation tao antoerana no nahitana fahasimbana toy ihany koa ny fahasimbana ireo fambolena sy trano fonena ny mponina maro. Fanadedina. Vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro tao amin'ny district-ny Morombe dia vaky ny canal d'irrigation ao Ankiliabo, commune ambanivohitry Ambaikily. Simba ihany koa ny fambolena sy ny tranon'ireo mponina eny amin'ny manodidina ka lasa very asa sy tsy misy fivelomana izy ireo raha ny nambarany. Trano taminay tatoy, tamin'andro herinandro bivaka zay fa namanditomboka avao izy ny trano. Tamin'ny ambali fakomaly aly nanomboka nanomboka trano avy amin'izay ranobe iny. Ka io ranobe io nanomboka trano mba ambany mba agnabo. Tsy ovy mba agnabo rano hiatra amin'izao io. Mahavy anay mandeha grodiny maro toy izao ianany varinay simba ny rano kanaly ity. Eta maty rano nana toetrandro iaby maro rano atao lazikagna antongo. Tsy misy hoe tsy nitoboka zao le trano. Trano paky trano vato ka zay ko fa tseriky raha efa nanisy velomana moa ino i vary i balahazo kopakopaky iaby vonoeny rano zay tsy misy fiveloma zao ananiky zao manodidiny efatsy vola bo ikarakara anomboky ndraiky izy raha avao amonto andavaranga an'izay manan-trano tsy kopaky gn'azy rey andavaranga tranon'olo avao miotakaty miotakareo la misy toetrandro avy. Manoloana izany takaitra mahazo ny mponina izany dia manjono amin'ny andalan'ny lay no hany hitondrany izy ireo ny ainy. Araka izany manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijerena ny momba azy fa mahatsiaro ho mijaly sy mila fanampiana izy ireo raha ny fanazavany hatrany. Ho any Antsirabe kosa indraitsika amin'ity fanadidina manaraka ity nahazo fampiofanana maimaim-pona ireo mpampianatra ao amin'ny ambaratonga voalohany tao amin'ny commune Ambatomena district-ny Antsirabe faharoa. Izany dia vokatry ny fiarahamiasan'ny commune Ambatomena sy ny fikambanana tsy miankina iray izay manampy amin'ny asa sosialy fa indrindra eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fanabeazana any an-toerana. Andrinirina Randria Miaso. Fanatsarana ny kalitao fampianarana eto amin'ny faritra Vakinankaratra indrindra fa ny eto amin'ny commune ambanivohitra Ambatomena atao anatin'ny district-ny Antsirabe faharoa dia nisitraka fampiofanana maimaim-poana avy amina fikambanana tsy miankina iray ireo mpampianatra teto amin'ity commune ity. Fampiofanana mahakasika ny lafiny fampianarana amin'ny ankapobeny ho fanampiana ny fahaiza-manao an'ireo mpampianatra izay miantsehatra ao anatin'ny ambaratonga voalohany ary fiaramiasan'ny commune ambanivohitra Ambatomena sy ny fikambanana tsy miankina iray ary ny CRNFP Antsirabe sy ny Alliance Française no ampiofan'ireto mpampianatra ireto tanjona ny ampiakatra ny lenta fanabeazana eto amin'ny Zapy Ambatomena hoy ny tompon'andraikitra ny fampiofanana ireo mpampianatra eo anivony CRNFP Antsirabe. Ihany fanana ireo mpampianatra ireo voalohany indrindra aloha mampampianatra anazy ao ny fonction enseignante izay fitaovana mahatonga anazy hoe mpampianatra fa ireo fitaovana mampampianatra hafa ihany koa toy ny psychologie, ny pédagogie ary ny didactique fa ao andanin'izany koa dia mena zareo ny renforcement académique amin'ny discipline de base izay ampianarina any amin'ny EPP toy ny mathématique, français, ny connaissance visuelle ary ny histogéo sy ny EC. Eto koa moa zany ny fampiofanana izay iarahana amin'ny Alliance Française satria ampangalana ny examen dalfa sy delfa izy ireo aorian'ny fampiofanana. Fokotany telo ao tanatin'ny commune ambanivohitra Ambatomena no efa nisitraka foto-dravitra azy, sekoly sy cantine scolaire ary fampitaovana avy amin'ity fikambanana tsy miankina iray ity ny taona 2024 ary mbola hitohy amin'ity taona ity ny tetikasa. Miainga avy amin'ny traikefananan'ireo mpampianatra tsirairay avy no ahafahana manatsara ny kalitao fampianarana hoy ny ben'ny tanàna ny commune Ambatomena ka izany indrindra no antony nanaovana izao fampiofanana izao. Zavatra misy manerana ny nosy amin'izao fotoana izao raha ny hita
dia maro a ireo mpampianatra izay ambany ny voany ka izay no nahatonga anay teo anivon'ny komina niady mafy mihitsiny teo anatrehany mpamatsy volany hoe andao jerena manokana ity lafo fanabeazana ity satria io no heverina fa olova ho an'ny taranaka any arinany ka anisany ezaka raingeza be ho apetraka eto anivon'ny zapina Ambatomena izany atao hoe mpianatra tena manana ny niveau rehefa miala avy ao amin'ny EPP izy ka hiakatra eny amin'ny sujet. Aorin'ny fampiofanana dia izy ny fanaraha-maso akaiky atao amin'ireo mpampianatra amin'ny fampiarana ny fanofanana azo mba hahafahana manatratra ny tanjona amin'ny fampiakarana ny letan'ny fampianarana eto amin'ny komina ambanivohitra Ambatomena. Tsentsina avokoa ny lakan-drano ao Ambatondrazaka ka miteraka ny fiakaran'ny rano rehefa vampitona ny rotsakorana tahaka izao. Dranga izay tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ireo manam-pahefana ka manao antso manoloana izany ireo mponina any an-toerana. Fa ny adidina mikasika izay. Nitrotsaka ny orana alina tao Ambatondrazaka ka dibitrano avokoa ireo toerana iva toy ny teny Antsimitsena, Ambalataretra, madio tsy fafana ambany sy ny Amaroava. Nitarihana vokatry ny afa-tsetsemany ny alakan-drano ireo mponina izy ireo izay tsy afabela amin'ny rano miditra any amin'ny trano izy ireo izay rano maloto avokoa. Efa maro ny fitarainana anatao asaingy tsy misy ny aino asiana indray andraikitra ireo tompona andraikitra eny fotony irany fanazavana. Zao tondradrano zao dia avy amin'ny bizo avereny teknika. Efa niteneninay fotoana maro mihitsy eny efa niteny hoe mba apoly bizo ambany eo fa io ny antony tsy voan'ny rano satria ity bizo Ambatondrazaka ty bizo Antsimitsena ty ny voan'ny foseptika maloto avy eo an-tsena sy voan'ny rano Ambatondrazaka ray manontolo. Nefa zay miangavy amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra to mbola tsisy valiny foana fa tsy voapoka mihitsy izy ka mba mangataka amin'Andriamatokolo mihitsy zay eto amin'ity faritra Antsimitsena fokotanina maditra fana mba hijerenjareo akaiky zao manoloana zavatra zao fa mampalahelo mahazo amin'ny vahoaka. Any an-dranon'ny vahoaka ny zavatra maloto avy amin'ny foseptika. Any an-dranon'ny vahoaka ny rano ray manontolo manerana Ambatondrazaka ka mba manao antso avy zay tompoko amin'izao zavatra mandroana eto amin'ny faritra Antsimitsena zao mba ho jeren'ny mpanao fanjakana akaiky dia akaiky mihitsy fa ao anatin'ny tondradrano daholo n'olona. Ny maloto anatin'ny trano ny maloto avy any amin'ny foseptika, ny rano maloto rehetrarehetra dia andranon'olona tsiraray avy. Tsy zarizary ny foto-dravitra sakalasipatra ny vahoaka mipetraka eny amin'ny faritra iva sady tsy misy ny lamma apetraky ny fanjakana hiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao ao Ambatondrazaka. Zay toko dia manambara mihitsy ary atao hoe manana tokony lazaina mihitsy satria ny antony amin'izao rano miakatra zao efa nijery tany ngamba efa nisy mpiasa-panjakana tao niaraka taminay nijery tamin'iny lalana atao hoe atao am-pompananina makany amin'ny kafe iny. Dia iny zany raha ny tokony izy amin'iny zany any zany ny angadiana faran'izay mafy sy faran'izay aingana. Fa raha ohatra hoe tsy hany voangady dia tsy maintsy miakatra ohatr'izao ihany ty rano ty ary ataoko ngamba fa lasibatra voalohany mihitsy zay entana 67 sy abatoara mitsofoka makany amin'ny passage iny. Ka zay tompoko raha ohatra ka mba azo atao aminareo mpitondra fanjakana tsika mako ohatrany hoe voadona foana voataitra. Raha ny tokony ho izy tokony hoe alohan'ny orana dia tokony atao zany kanalina zany. Itsika nefa matetika hitako mihitsy eto amin'ity Ambatondrazaka ty io zao tondraka be ny rano dia ritra io dia zay vao mangady ndray dia io nefa tsisy orana nondraka ny mihitsy fa mety orana tsikelikely sisy dia tototra indray mandrapatonga ny orana dia io ndray fa tsy maintsy ho avy any le tondradrano ka zany na mba hanetanako amintsika hoe tsy mba misy possibilité ve hoe tonga le misy ohatrany volana mihitsy zany hoe telo volana tsy havian'ny orana dia tokony atao ny ary reka fa tsy atao zavatra ohatran'izao foana lizy dia manampitrotraka izany any koa ny tsy fisian'ny fanariana fako ka mahatsentsina ny fivoahan'ny rano. Ao ambanimbany ao dia tsy mandeha mihitsy le rano satria ato aminay moa zany taloha nisy bakordira etsetsinanana tetsy dia zao le bakordira fa tsy haiko hoe lasaniza na lasaniza tsy mahazo anariana fako tsony. Tsy tamponina eto aminay zany ny anariana fako dia lasa hoe eo paraboka misy fanaria fako dia ao le fako le tsetsin'olona dia tsetsina ty lakan-dranonay ity. Zay zany amina manokana mahatonga ty tondradrano ty. Atsy makary atao amin'olona ariana amin'izay anariana anazy le fako. Avy amin'izay io raha mbola eo paraboka io zany anariana fako tsy maintsy zao foana mahazo anay. Rano io hatrany an-tranonay io tsisy fafinaretana avy eto. Raha hatramin'izay izy tondraka be ohatran'izao zany eo amin'ny afiriana eo mety ritra. Vetivety raha ohatra raha taloha zao hitondraka ohatr'izay
faritra io ohatr'izay zao io manario misy 2 andro 3 andro io voaritra na dia rano kely ary nefa taloha zao i raha taloha raha hoe ry ambany ritra tsy adina faritra io ohatr'izay fa zao izy misy 2 andro 3 andro voaritra. Manao antso amin'ireo tompona andraikitra isan-tokony ireo mponina iarambona amin'izao tsy mandeha amin'izay laony nisy fandrindrana ny asany voarisa ao amin'nisy komina Ambatondrazaka raha nisy fitarainan'izy ireo hatrany. Ny lomano taranja manana ny toerany sy vokatra tsara entina amin'ny vokatra tsara ho an'ny fahasalamana. Io indray no entina aminao anatin'ny fandarana alalino ho amin'ny rampitsa aorian'ny fampahalalam-baovao. Taranja lomano izay isan'ny tondra ny atleta malagasy avo ny anaran'ny Madagasikara. Arahintsika ny sombiny amin'izany. Sport complet na fanatanjahantena feno ny lomano afaka manao azy avokoa ny olon-drehetra saingy mitaky finiavana sy faharisihana betsaka. Isan'ny fanatanjahantena ampiarina izao tontolo izao ihany koa ny lomano na tsy mbola manana ny toerany tahaka ny baolina kitra aza ary manana matianina amin'izany ny firenendrehetra. Tsy latsa-danja amin'izany ny aty amin'ny ranomasimbe indiana. Saingy raha ho an'i Madagasikara manokana tsy mbola maharisika olona maro ny lomano. Na izany aza misy ny ezaka amin'ny fanomezana sehatra sy fampivelarana izany taranja lomano izany tahaka ny fampandraisana anjara ny firenena amin'ireny lalao iraisam-pirenena ireny. Isan'izany ny lalaon'ny nosy andiany faraka 12 izay napetrany Madagasikara teo na efatra ny ampiandohana aza isika no nanana olana mavesatra tamin'ity taranja ity. Raha jerentsika manokana ny sport natation eto Madagasikara dia efa tamin'ny taona 7 tany tsika nandray anjara tamina fifaninanana iraisam-pirenena voalohany. Tao alohan'izay efa nisy ny pilomano fa raha ny tadidy zany dia tamin'izay no nandray anjara tamin'ny Jeux africains tany Lagos isika. Efa hatramin'izay fotoan'izay no nisy ny atao hoe handicap natation amin'ny infrastructure satria dia ny pilomano anao hoe betsaka indrindra dia matetika avy teto amin'ny faritra Antananarivo. Dia rehefa tonga zany ny ririnina dia midina any Tomasina na any Mahajanga tany Mananjara ary moa ny pilomano tamin'izany manohy ny entraînement. Araka izany vitsy ny malagasy maharitra ao anatin'ny taranja lomano tsy mihoatra ny 20 taona ny akamaroan'ireo misehatra amin'izany dia mitsahatra tanteraka. Ankizy sy tanora avokoa noho izany no mandrafitra ny ekipa pirenena amin'ny taranja lomano. Isan'izany Jonathan tia lomano hatramin'ny fahakeliny. Nampiany iray aman-dreny tosika tamin'izany ka ankehitriny ekipa pirenena ary niady mafy hiaro ny voninahim pirenena tsy teto tandrazana ihany fa hatrany ivelany hatramin'ny idirany lalina tao anatin'ity taranja lomano ity. Amin'ny maresaka any ivelany kosa indray fanampiana ara-tsakafo sy fitaovam-pitsaboana. Milanja 7 taona no nalatsaka avy amin'ny angidiby tao a bande de Gaza. Fanampiana izay nomeny Frantsa sy Jordanie ankilany. Mitoetra ny fanampoana izay ataon'ny Israel any an-toerana. Voalohany izao no nisy fanampiana hatramin'ny atombohan'ny ady. Fiaramanidina fitaterana miaramila miisa 2 no nandatsaka fanampiana ao a Gaza ny maraina teo. Fanampiana avy amin'ny Frantsa sy Jordanie hatramin'izao manodidina ny 5,700 ny mponina no nafindra toerana noho ny ady. Ireto farany izay miaina tsy fampitsakafo tanteraka raha ny tatitry ny ONU. Ao an'i UNES misy ny ekipa avy amin'ny OMS izay nanome fanampiana ho an'ny hopitaly. Tao anatin'ny 10 andro ity ny fanampiana voalohany azo. Hopitaly misy 13 ihany sisa no afaka mandray atarana marage any amin'ny bande de Gaza raha ny tatitra hatrany. Ary farafahakelany toeram-pitsaboana misy araka amin'ny 20 no tsy afaka miasa intsony. Miaratsy hatrany toetra raha ao bande de Gaza ary azo ambara ho tsy azo nenana intsony any an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa ny tompoko lasy sy ny tompoko vavy no mamarana ny fiarahako aminao amin'ity alina ity. Isaoraka ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mamy fotoananao ary ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.
Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.